Anapaka-ompontsika anie ny fiadanan'ny tompo. Amen. Miombavaka sika. Velom-piderananao zay ray eo. No ty andro zoma 20 janoary 2024 zay andraisanay indray ny finaina zay atolotra ao anay amin'ity andro an'ity. Koa miandananao zay, manatenanao zay mamoky anay ny zavatsoa amin'ny lanitra ao mananana hery sy fahirezana an'olo tena bebe ho anao dina amin'ity andro an'ity. Dia vienao Jesosy Tompo ompianao ameno anay amin'ny fananao masina ary taridalananay mandrakariva amin'ny ataonay rehetra. Amin'ny anaranao Jesosy teny tonga nofo naovanay izany vavaka izany. Amen. Ny Isaia 7:7 andiny 10 ka hatramin'ny 9 no anjara mofinainao antsika amin'ity andro zoma 20 janoary 2024 ity. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy zany. Mino ary Jakobo sy Israely izay natsoko, tsy miova aho, izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Eny ny tanako no nanorina ny fanaman'ny tany, ary ny tanako ankavana no namelatra ny lanitra. Raha tsoko ireo dia indray miseho avokoa, mivoroy ianareo rehetra ka mihaino. Iza moa amin'ireny no mba efa nanambary izany, ilay tiany Jehova no efa ny sikapony amin'ny Babilôna ary ny sandriny ho amin'ny Kaldiana. Izao dia izao ihany no miteny sady miantso azy, tondra azy aho ka mbinina ny lalany. Manatona ianareo ka mihaino. Hatramin'ny taloha nefa tsy nitenenako tamin'ny mangingina, hatry ny fony voanisin'ireo dia teo aho, ary ankehitriny Jehova Tompo naniraka sy ny fanahiny. Ay masino manamasinana ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ato amin'ny bokin'ny Isaia dia misy vanim-potoana telo miavaka tsara. Talohan'ny fahababoana, mandritry ny fahababoana, aorian'ny fahababoana. Eto amin'ity Isaia zay inoloantsika ity dia anam-pahababoana ny zanak'Israely no nahazo teny hoe tsy miova aho, izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Mivoroy ianareo rehetra ka mihaino. Iza moa amin'ireny no mba efa nanambary izany, le tiany Jehova no aifa ny sikapony amin'ny Babilôna ary ny sandriny ho amin'ny Kaldiana. Satria vitan'Andriamanitra ny nanala ny zanak'Israely tany am-pahababoana, tany Babilôna. Vitany zany satria anazy avokoa ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Izy raha teo moa no mifehy ny tantaran'ity zao tontolo zao ty sy mitondra nyity tantaran'izao tontolo zao ty. Izy raha teo tsy miova, izao ny voalohany ary izao koa ny farany. Eny ny tanako no nanorina ny fanaman'ny tany, ary ny tanako ankavanana no namelatra ny lanitra. Raha tsoko ireo dia indray miseho avokoa. Aseho ny lahatsoratra masina eto fa Jehova dia sady mpamonjy izy mipahary zao tontolo zao, ary vitany manafaka ny zanak'Israely eo ambany vahon'ny firenenan'ny Babilôniana. Satria zao ny lazainy eto amin'ity 15 zao dia zao ihany no miteny sady miantso azy, tondra azy aho ka ambinina ny lalany. Ny kirosy mpanjaka zay nanana politika hafa kely, satria ny politikany azafady fa ataoko amin'ny teny frantsay, politique de tolérance, tena venena avokoa ny firenena tetỳ ambony tany hanompo ny andeman'ny avy. Dia izy nilaza hoe ny Andriamanitra ny lanitra no naneraka azy mba hamerina ny firenena rehetra ho any amin'ny tany. Eto ny Jiosy dia manana ivetanina ka lazainy hoe manatao taloha tamin'ny ngingina hatry ny fony voanisin'ireo dia teo ary ankehitriny Jehova no naneraka sy ny fanahy. Ny asan'ny fanan'Andriamanitra ry havana dia mazava. Paoly apôstôly dia miteny hoe izay toeran'ny fanan'Andriamanitra no toeran'ny fahafahana. Jesosy raha teo koa nefa niteny hoe rahaka tokoa ianareo.
tsika zay amin'izao vanim-potoana ankehitriny zao, vanim-potoana ny androm-panafahana, androm-pamonjena, androm-pakasitrahana, satria efa tonga Jesosy Kristy hitady sy ifeka ny teny hoe raha ny zanako no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Koa mandraisany Jesosy Kristy ny fanafahana tsy fanafahana ho anao, satria Paoly apôstôly raha manazava an'i Jesosy Kristy ao amin'ny Galatiana 5:5 zay marina amin'ny andro ankehitriny ary marina koa amin'ny andro avy rehetra, satria Jesosy dia tsy miova omaly sy anio ary manak'izay. Onjany Galatiana 5:5 zany andiny voalohany manao hoe ho amin'ny fahafahana no nanafahana ny Kristy atsika ka tomera tsara fa aza mety ho azon'ny dika ny fanandevozana intsony. Ho amin'ny fahafahana no nanafahana Kristy atsika ka tomera tsara aza mety ho azon'ny dika ny fanandevozana intsony. Tonga koa Kristy mitady sy hamonjy mivery ary izy raha toy ny teny hoe raha ny zanako no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Ary izay toerany fanan'Andriamanitra, toerany fahafahana ka masototsika mitetra amin'ny Kristy. Kristy raha teo koa tsy namentsika fanahy osa fa fanahy mahery dia fitiavana sy famonina tena dia ny fanahy masina zany izay mahay mampandesa antsika sy mahay mampahery antsika ary manotona antsika ho amin'ny fahatsarana rehetra. Dia amintsika rehetra tokoa anie zany tenin'Andriamanitra zany ka fahatarantsika indray fa Jesosy tsy miova masy anio ary manak'izay ary maritra tsy miova ny tompontsika. Amen. Tera sy misaotra anao zay raha io fahatsitrako zay raha voafatotra na voaketsa fa vitanao ny manafaka anay tsy maneky olona anapatapaka miziga amin'ny faratsiana sy izay fatorana mamatotra anay. Tanterahanao zany amin'ny fomba mahakany. Ataovy mino an'izany zay tompo. Indrindra amin'izao toe-javatra zay mahazo nisy atokantrano sisy nambaravaran'izao. Akana mizy moa zay fa ianao Jesosy no manana teny fiainana, ianao koa nefa nyteny hoe raha ny zanako no afaka anareo dia afaka tokoa ianareo. Dia aza vily salasala zay anatona anao fa ianao no manana hevitra anay dia tsy hatonga loza fa fiadanana. Dia petraka am-pelantananao nisy atokantrano nisy ambaravarana sisy ambatan'olona andiniky firenena ity sy ny tompona anaikitra atranambonika atranambandrina sy izy rehetra manana fahefana tarika olona na mpitona fivavahana zany na mpitona fiangonana mba hitongako aminao satria aminao re ihany no ahitanay ny fanafahana ao anay sy fahafahana. Misaotra raha izanakary fanamasinao izay nampianatra anay ary hivavaka be. Anay izay nandanitra mamasina ane ny naranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sikaponao dia tany tahaka ny an-danitra minaniny anina sahazo anay ary mamelany erikay tahaka na mialana izay miloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy manao fanjakana sy ny hery ary voninahitra manak'izay. Amen. Raisy ny tsodrano ary fiadanan'Andriamanitra zay mihoatra ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitra reo amin'ny Kristy Jesosy matoky sy ny antso anareo sady izy ihany nanify izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.